Bonjour, bonsoir, adona antsika rehetra ny tokantrano any sy amin'ny toerana izay noantsika ny fampianarana. Tamin'ny lesintsika farany iny dia efa tafiditra izany isika tamin'ny toko 420 ka dia mbola hanohy izany indray isika amin'ity an'ity. Ka dia fantatsika araka ny mahazatra fa tsy maefa manao na inona na inona isika raha tsy mametraka ny fotoana am-pelantan'Andriamanitra ka dia manasa antsika rehetra hiara hivavaka ary ametraka izao fotoana izao am-pelantan'Andriamanitra ny anaran'i Kristy. Vavaka antsika. Jehovahandriamanitra iray io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ianao, eny mametraka indray izao fotoana izao am-pelantananao izay Andriamanitra iray satria tsy maefa manao na inona na inona raha tsy miankina aminao. Aoka re ray ny fanahinao no hiasa aminay amin'ny fahafenona eto. Izy hanolo-tsainanay amin'ny fahendrenanay sy fananananay, hamantaranay ny sitraponao. Ka dia mitenena aminay ray fa vonikeno izay voakanao. Sakafo ny fonay sy ny sainay ray io, hamantaranay ny sitraponao. Eny manatitra ny fifonanay ihany koa izay ray. Ninona eloka na tsy fahamarinana fahotana vitanay teo anatrehanao. Dia fonanay aminao izany ray ankehitriny. Na tamin'ny fiteny, na tamin'ny fisainana, na tamin'ny fitoratena. Ninona mety mbola avinavina anananay. Ninona mety izay mora tohana na mora tezitra, izay sensible amin'ny zavatra rehetra. Ninona ray izay mety mbola nalatsaka anay. Raha io, ninona toetra anay tsy araka ny sitraponao. Ka mahatonga henatra eo anatrehanao izany. Amin'izay fitoratena tokony hananay dia fonanay aminao. Mifona ray ny amin'ny eloka sy ny tsy fahamarinanay rehetra. Mangataka aminao izay Kristy io. Dio amin'ny ranao izay Kristy ho afa-pahotana, sasao amin'ny ranao izay ho afa-keloka. Tantany sy vimbiny izay amin'ny alalan'ny fanahinao. Hanaovanay izay marina sy mahitsy anatrehanao ray ary andehananay araka ny lalànao sy ny didinao. Dia aoka ray ny tahotra sy ny hevitra fiainanao ny toetra ao anatinay. Raha io ka neny anjelinao ito manodidinay koa hiaro anay sy tantananay eo amin'ny fiainana rehetra. Tahiza raha miditra, tahiza raha mivoaka. Tahiza ny fahasalamanay, tahiza ny fanaovam-mofonay, tahiza ny fivelomanay, tahiza ny fianarana izay ataonay, tahiza ny tokantranonay sy izay masana ny fiainana rehetra. Ary eo koa tany any anjely ny rogonao anay ray ndreo tafotoana ny vato ny tongotray. Ankalazaina mandrakizay ny anaranao ray, ankalazaina ny anaranao Kristy. Dia amin'ny anaran'i Jesosy tompona andratana izao avaka izao rehetra eto anatrehanao. Alleluia. Misaotra Tompo Ray Masina. Amen. Iroso aritsika ny amin'ny lesona indray amin'ity anio ity. Ny namarana antsika ny lesona dia teo amin'ilay Apokalipsy toko 4:20 andininy faefatra ka dia overenantsika vakiana izany io vaky teny io. Ka vakiantsika aloha ilay tapany voalohany amin'izy io izany. Ahoana ozy izy eo? Ireo no tsy voaloto tamin'ny vehivavy, fa virzina ireo. Ireo no nanaraka amin'ny zanak'ondry, na aiza no aleny. Ireo ozy izy no tsy voaloto tamin'ny vehivavy, fa virzina ireo. Efa niresaka lavany io tsika izany, fa mamitana kely fotsiny aho hoe zareo izany tsy nandotony fitafiana. Iza moa le ireo le lazaina eto reto fa le efatra alina sy iray hetsy izay tonga eo amin'ilay seza fiandrian'Andriamanitra izany miaraka amin'ny zanak'ondry eo amin'ny tendrombohitra masin'Andriamanitra. Maninona izy reto no natsoina hoe virzina? Ka le virzina le terme hoe virzina lazana an'izy ireo eto, io izany tsy resaka hoe ara-nofo ny lazana le hoe virzina eto, fa resaka ara-panahy izany no resahana eto. Araka ny fandraisantsika farany iny satria fa niresaka lava mikasika ny vitsika. Dia le virzina izay resahana eto izany dia zao hoe vahoaka masina natokana ho an'Andriamanitra. Zay no mahavirzina azy, izany hoe vahoaka tsy maloto izany ireo, vahoaka madio ireo, masina natokana ho an'Andriamanitra. Izany hoe consacré ho an'Andriamanitra. Zay no mahatonga azy antsoina hoe virzina. Ary eo ambany ary raha vakiantsika ilay vaky teny dia misy terme anankiray ihany koa ilazana anazy mitovy amin'io le hoe virzina io. Dia izao ny ilazana azy eo amin'ilay eo ambany. Raha vakiantsika ilay andininy 4:20 toizantsika ilay tapany faharoa dia ahoana ozy izy eo? Eo amin'ilay andininy 4
dia tapany faharoa. Ireo no navotana avy tamin'ny olona voaloham-bokatra ho an'Andriamanitra sy ny zanak'ondry. Ireo no navotana hozy izy avy tamin'ny olona ho voaloham-bokatra ho an'Andriamanitra sy ny zanak'ondry. Lazaina ihany koa fa voaloham-bokatra izy. Ka inona le voaloham-bokatra izay lazaina azy eto? Dia io voaloham-bokatra io araka ny resantsika dia zao hoe zany voaloham-bokatra zany any amin'ny testamenta taloha raha miresaka hoe voaloham-bokatra ianao. Raha ohatra zany ianao hoe raha raisitsika amin'ny tantaran'ny zanak'Israely amin'ny testamenta taloha. Tahin'Andriamanitra ny zanak'Israely nampidiriny tany amin'ny tany Kanana. Dia zao ny teny nataon'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely didy izay napetrak'Andriamanitra teo amin'ny Israely manao hoe amin'ny fotoana izay hiakaran'ny vokatra voalohany eo amin'ny taninareo. Dia zany vokatra voalohany zany dia zao natokana masina ho an'Andriamanitra. Ka aterinareo any amin'ny trano, any amin'ny toerana izay lazain'i Jehova anaterinareo azy izany voaloham-bokatra zany. Zany hoe ny voaloham-bokatry ny taninao zany, voaloham-bokatra ny fitahian'i Jehova anao dia hozy Jehova hoe atero azy zany. Satria masina ho azy zany voaloham-bokatra izany. Ary atokana ho azy zany dia jereo fa zao ny teneniny azy. Verenantsika vakiana kely na dia fiadantsika tany farany ary le vaky teny aty amin'ny Deutéronomie toko faha 4. Deutéronomie toko faha 4 dia vakiantsika izy io eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny faha 12 mantsy miresaka anazy io. Dia vakiantsika ary leo amin'le tonga dia vakiko le izy. Tsy maninona mihitsy vakiko aloha ny andininy voalohany sy ny faharoa dia ahoana izy izy. Toko faha 4 dia ny andininy voalohany sy ny faharoa. Dia ahoana izy izy. Ary rehefa tonga amin'ny tany izay omeny Jehova Andriamanitra ao lovanao ianao ka mandova azy ary moninao dia analao ny voaloham-bokatra rehetra amin'ny tany izay alainao avy amin'ny taninao izay omeny Jehova Andriamanitra ao anao ka ataovy akarina ary makanesa ho any amin'ny tany izay hofidian'i Jehova Andriamanitra ao ampitoerany ny anarany. Hoentina any zany le voaloham-bokatra dia aterina izy any amin'ny toerana zany izay aseran'Andriamanitra anaterana izany no anaterana azy. Araka le teniny teo hoe ataovy ankarina izy izy ka makanesa ho any amin'ny tany izay hofidian'i Jehova Andriamanitra ao ampitoerana ny anarany. Izy moa ny ampitoerana ny anaran'i Jehova na ny amin'ny taberna kely no ampitoerana ny anaran'i Jehova zany. Ary ny mpisorona no mandray an'izany vokatra izany. Dia jereo tsara le izy. Andininy fasivy. Inona zavatra resahana eo ihany koa andininy fasivy. Raha vakiantsika dia nitondra antsika niditra tamin'ity tany ity izy ka nanome antsika ity tany ity tany tondra-dronosy tantely. Ary ankehitriny Jehova indro efa netiko ny voaloham-bokatra tamin'ny tany izay nomenao ahy. Dia avelao eo anatrehan'i Jehova Andriamanitra ao ny zavatra ary mivavaha eo anatrehan'i Jehova Andriamanitra ao. Ankehitriny Jehova indro efa nentiko ny voaloham-bokatra amin'ny tany izay nomenao ahy. Nomeny Jehova ho tany lovany zanak'Israely dia rehefa miakatra ny vokatra dia aterina ho an'i Jehova ny voaloham-bokatra satria masina ho an'i Jehova iny. Jerentsika ihany koa mbola misy vaky teny anankiray ihany koa toy milaza anazy io. Rehefa eo amin'ny zanak'Israely mantsy misy fety maro amin'ny fetin'ny zanak'Israely. Dia misy hoe fetin'ny voaloham-bokatra keo teo amin'ny fetin'ny zanak'Israely. Ka rehefa tonga zany io fetin'ny voaloham-bokatra io dia inona ihany koa ny atao raisitsika kely any amin'ny Levitikos toko faha 13. Levitikos toko faha 13 dia vakiantsika ny andininy fasivy ka hatramin'ny faha 20. Levitikos toko faha 13 andininy fasivy ka hatramin'ny faha 20. Dia izao ny vaky ny teny anaran'i Jesosy. Ary Jehova niteny ta Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe rehefa tonga any amin'ny tany izay omeko anareo ianareo ka hijindra ny vokatrany dia mitondra amboary iray amin'ny voaloham-bokatra reo ho any amin'ny mpisorona ianareo. Zany hoe amin'ile fotoanan'ile fetin'ile voaloham-bokatra zany io. Dia ahoana izy teo? Rehefa tonga any amin'ny tany izay omeko anareo ianareo ka hijindra ny vokatrany dia mitondra amboary iray amin'ny voaloham-bokatra reo ho any amin'ny mpisorona ianareo. Ary anevaeva ny amboary anatrehany Jehova izy
ankasitrahana anareo amin'ny ampitsony sabata no anevaneva mpisorona azy. Hoentina ny ampisorona zany izy, de rehefa tonga ny ampitsony sabata de aevaeva mpisorona eo anatrehan'Andriamanitra le izy. De rehefa avy eo inona ny zavatra teny an'Andriamanitra? Aty amin'ny 5:10 ka hatramin'ny 7:10. Ary manasa ho anareo hatramin'ny ampitsony sabata, zany hoe amin'le ampitsony sabata anaovana le fanatitra evaeva iny zany a, de manasa ianareo, manisa ianareo, zany hoe manisa 50 andro ianareo amin'ny ampitsony sabata iny, mandra-pahatonga ny 50 andro ampitany sabata manaraka. Zany hoe amin'io 50 andro aorina io tonga zany ny fetin'ny Pentecoste. De inona ny zavatra ataony zareo amin'io? Le vokatra indray a zay azony zanak'Israely de zao avadika mofo indray le izy. Zany hoe anaovana mofo le izy de aterina eo anatrehan'Andriamanitra. Eo zany le hoe Pentecoste. De zao ny tenenana anazy eo 5:10 ka hatramin'ny 7:10. Ary manisa ho anareo hatramin'ny ampitsony sabata, de hatramin'izay andro nitondranareo ny amboaro fanatitra evaeva de 7 herinandro mipaka. De amin'ny ampitsony sabata 7 no ahataperan'ny andro 50 isainareo, dia manatera fanatitra hoanina ho an' Jehova indray. Ary mitondra mofo roa avy amin'ny fonenanareo ho amin'ny fanatitra evaeva, atao amin'ny koba tsara toto 2.4 izy ka asiana masirasira raha endasina voaloham-bokatra ho an' Jehova izany. Rehefa avy aevaeva zany le amboary amin'le voaloham-bokatra zay nivoaka avy amin'ny tany iny, de ozy Jehova hoe manisa ianareo izy. 50 andro na 7 herinandro aorinan'ilay ampitsony sabata iny zany, mandra-tonga ny fahataperan'le 50 andro. De zao manatera indray nareo fanatitra ho an' Jehova. De le mofo io zany, efa mofo io zany naterina ho an' Jehova, voaloham-bokatra ho an' Jehova. Araka le teneny teo averiko tsara le izy 7:10. Ary mitondra mofo roa avy amin'ny fonenanareo ho fanatitra evaeva, atao amin'ny koba tsara toto 2.4 izy ka asiana masirasira raha endasina voaloham-bokatra ho an' Jehova izany ozy izy. De ry ambany izy, de zao inona ny lazaina an'io voaloham-bokatra io? Raha vakitsika le izy, satria aterina miaraka amin'ny fanatitra hafa ihany koa zany io voaloham-bokatra io. De zao ny zalana azy io rehefa eo amin'ny 9:20. De ahoana ozy izy? Ary ny mpisorona aevaeva ireo mba amin'ny mofony voaloham-bokatra ho fanatitra evaeva eo anatrehan'i Jehova mba amin'ny zanak'orolahy koa. Ireo dia ho masina ho an' Jehova ho anjaran'ny mpisorona. Ireo dia masina ho an' Jehova ho anjaran'ny mpisorona. Zany hoe le voaloham-bokatra zany de zao masina ho an' Jehova, natokana ho an' Jehova. Iza nefa nilazaina eto ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy hoe voaloham-bokatra ho an'Andriamanitra. Zany hoe le zanak'Israely ara-panahy eto zany, le 4,400 sy 1 hetsy zany eto, de antsoina koa hoe voaloham-bokatra ho an'Andriamanitra. Zay le teneniko hoe mitovy amin'le hoe virjina ihany. Satria le virjina de zao vahoaka masina natokana ho Andriamanitra, vahoaka madio niomana ho an'Andriamanitra. De eo ambany izy de inona koa ny lazaina fa voaloham-bokatra ihany koa, navotana izy avy tamin'olona izy voaloham-bokatra ho an'Andriamanitra. Zany hoe vahoaka natokana ho an'Andriamanitra, masina ho an'Andriamanitra. De zay zany reto 4,400 sy 1 hetsy reto, vahoaka voatokana masina natokana ho an'Andriamanitra. De manomboka eto zany ireto vahoaka an'Andriamanitra reto, satria ty fahitana zay nomena antsika eto ty de zao fahitana ny amin'reto
vahoaka an'Andriamanitra zay tonga amin'ny seza fiandrian'Andriamanitra eo amin'ny fitoerana masina any an-danitra, eo amin'ilay tendrombohitra masin'Andriamanitra, eo alohan'ny seza fiandrianana Andriamanitra. Ka le efatra arivo amby efatralina sy rehetra dia zao hoe manomboka eto zany izy dia zao ao amin'ny tompo mandrika ariva izy araka ny voalaza ny soratra masina. Satria raha mamaky tsika eo amin'le Apokalipsy toko fahaefatra amby folo ny andininy fahaefatra tapany voalohany. Apokalipsy toko fahaefatra amby folo andininy fahaefatra tapany voalohany dia hozy izy: ireo no tsy voaloto tamin'ny vehivavy fa virjina ireo. Ireo no nanaraka ny zanak'ondry na aiza no aleny. Maninona lazainy hoe manaraka ny zanak'ondry izy na aiza no aleny? Satria eo amin'ny tompo mandrika ariva izy. Ary zany ihany koa voalazany amin'ny epistily raha vakitsika ety amin'ny Tesalonianina toko fahaefatra. Tesalonianina voalohany toko fahaefatra andininy fahaenina amby folo ka hatramin'ny fahafito amby folo. Tesalonianina voalohany toko fahaefatra andininy fahaenina amby folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Dia ahoana hozy izy? Fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetr'Andriamanitra ka zay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika zay velona ka mbola mitoetra no ankariny araka aminy ho eny amin'ny rahona hitsenan'ny tompo ho any amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny tompo mandrika ariva isika. Zany hoe rehefa tonga amin'ny seza fiandrianana zany ianao, satria rehefa ho avy Kristy eny amin'ny rahona lanitra dia ahoana hozy izy ny maty eo amin'ny tompo nitsangana aloha. Dia rehefa avy eo hozy izy isika zay velona hiara-karina amin'ireo izay nitsangana tamin'ny maty ireo eny amin'ny habakabaka eona amin'ny tompo eny amin'ny rahona lanitra. Dia ho aiza isika? Ho any amin'ny tompo mandrika ariva hozy izy isika. Izay ilay hoe lazainy eo amin'ny andininy fahaefatra eo amin'le toko fahaefatra amby folo manao hoe manaraka ny zanak'ondry izy ireo izy naiza leny ho any amin'ny tompo mandrika ariva isika. Dia aty amin'ny Apokalipsy toko fahafito ihany koa mbola miresaka an'izany. Apokalipsy toko fahafito andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ahoana no lazainy ato? Andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ary noho izany dia mitoetra eo alohan'ny seza fiandrian'Andriamanitra izy ka manompo azy andro aman'alina eo amin'ny tempolony. Ary ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana dia amelatra ny tranolainy mandrakotra azy, tsy honona na ingetahita intsony ireo ary tsy haninina azy ny masoandro na izay efanana akory ozy izy. Fa ny zanak'ondry izay voan'ny seza fiandrianana no mpiandry azy ka hitondra azy ho any amin'ny loharaninaina ary voafan'Andriamanitra ny ranomasy rehetra amin'ny masiny. Eo amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo izy aloha dia efa miteny. Ary noho izany dia mitoetra eo alohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy ka manompo azy andro aman'alina eo amin'ny tempolony. Ary ilay mipetraka ambony seza fiandrianana dia amelatra ny tranolainy andrakotra azy. Izany hoe eo amin'ny tompo mandrika ariva. Dia toy izany ilay izy andininy fahafito ambin'ny folo. Fa ny zanak'ondry izay voan'ny seza fiandrianana no mpiandry azy ka hitondra azy eny amin'ny loharaninaina. Miaraka amin'ny zanak'ondry miandry azy mitondra azy amin'ny loharaninaina eo amin'ny tompo mandrika ariva itsika. Dia eo amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo izy dia tsy noana ireo na ingetaheta hozy izy. Satria ny tompo zany no miadsika sy mitantanantsika eo amin'ny tompo mandrika ariva isika. Dia izay moa zany le fifandraisana zay eto maneho an'le mpiandrondry miaraka amin'ny ondriny izany. Satria zany reto efatra arivo amby efatralina sy ray hetsy reto lazaina fa masina natokana ho an'Andriamanitra, zany hoe vahoaka masina izy reto zany. Dia izao no mahatonga azy miteny ihany koa amin'ny Apokalipsy toko efatra ambin'ny folo raha tohizantsika ilay vaky teny andininy fahadimy. Dia ahoana indreo izy eo amin'ny andininy fahadimy manao hoe ary tsy nisy lainga hita teo am-bavany sady tsy manan-tsiny izy. Maninona ny hoe tsisy lainga eo am-bavany? Satria vahoaka masina ingery hoe natokana ho an'Andriamanitra ka tsisy lainga zany eo anatiny. Fantatsika fa iza moa no rainy lainga? Fa ny devoly nge ny rainy lainga. Ary zay mpandainga rehetra dia zanaky ny devoly ny mpandainga rehetra. Ary eo amin'ny devoly dia tsy misy marina na dia kely aza. Reto vahoaka an'Andriamanitra reto nefa dia zao masina natokana ho an'Andriamanitra, tsy misy lainga ho aminy na ny kely ary.
miavaka zany izy amin'ny vahoaka ny dragona, miavaka izy amin'ny vahoaka ny dragona, tahaka ny masina miavaka amin'ny tsy fahamasinana sy ny maloto. Ary ny mahasamihafa azy amin'ny vahoaka ny dragona dia zao hoe eo amin'ny asany, eo amin'ny fitondrantenany. Amin'izao vanim-potoana zao dia fahitantsika izany. Raha mihaino mozika izy, inona mozika henony? Fankalazana an'Andriamanitra sy fifanandratan'Andriamanitra, fideranan'Andriamanitra. Tsy tahaka an'izao tontolo izao. Zay mila mihaino hira feno erisetra, mihaino hira misy teny ratsy, mihaino hira misy vetaveta, mihaino hira zany hoe zavatra zava-poana zany. Zao tontolo zao. Ny mozika henona zany dia efa tsy mitovy aloha. Ny fetale tsy mitovy, ny anina hoanina tsy mitovy, ny andro ivavahana tsy mitovy. Tsisy mitovy, tsisy itovizana mihitsy zany le vahoaka ny dragona sy le vahoaka n'Andriamanitra. Fa ireto virjina reto, virjinany ziona ireto dia zao hoe manokana ny tenany na miomana izy ho amin'ilay fanjakan'Andriamanitra zay ho avy. Ary ny antony ivelomany dia amin'izany fanjakana izany. Misy dessin animé zay mba tsaroako ilay izy, jeren'ny ankizy moa tamin'ny mbola ankizy kely ny ankizy. Resaka baskety ny resahako eto. Misy dessin animé manga zay ilay izy. Dia resaka dessin animé baskety ilay izy. Dia rehefa tena ao anatin'ilay concentration zany le mpanao baskety reto. Rehefa tena tafiditra hoe manao izy zany, manao izy dia tena ao anatin'ny plein concentration izy dia antsoina hoe dans la zone hozy izy ny fitenenana. Ka rehefa tonga ao anatin'ilay zone io zany izy dia tena hoe tsy haiko hoe 4% de concentration no mety au delà de 100% angambana tsy fantatro. Fa nino nataon'ilay adversaire io zany tsy azonao mihitsy iny zany, fa mahafaty baolina foana izy. Ary izy tsy resaka hoe amin'ny dessin animé any. Za tsy inona mba tia baskety any mijery rehefa ohatra misy match NBA ireny zany. Dia rehefa tena ohatra hoe lazain'zareo rehefa dans la zone les joueurs dia tena ohatrany hoe parfait ny zavatra ataony zany. Ohatrany hoe zay zany tsy hitanao tena mahay zany les joueurs. Jereo ohatran'ireny mpanao boulina ireny. Misy fotoana ianao rehefa manao boulina zay rehefa tsy mety zay izy dia tsy eto io, fa rehefa mety io dia mety io. Ohatran'izany koa ireny mpanao tennis ireny rehefa tena ao anatin'ilay concentration izy tena mipetraka daholo amin'izay tiany andefasana azy ilay baolina. Fa raha vao very kely fotsiny ny concentration dia vitany aminao. Dia izay ilay antsoina hoe dans la zone. Ka eto zany isika miresaka ilay hoe vahoaka an'Andriamanitra. Ilay vahoaka an'Andriamanitra reto zany dia zao hoe izy zany tena mifantoka tanteraka ny fiainany isan'andro. Izay no mahatonga ny Kristy hoe miambena mandrakariva ka aza mitsahatra. Miambena fa ny fahavalonareo dia miodiody manodidina anareo ka mitady izay rapany. Dia mila miambana zany tsika tahaka ny Daniela izay miambana maraina atoandro hariva, mivavaka, mianatra ny tenin'Andriamanitra, mankalaza an'Andriamanitra. Mahoana mba tsy ho variana amin'ny fiainana amin'izao tontolo izao ka ho alaim-panahy tsika hanao ny fanaony izao tontolo izao amin'ny filany sy ny faniriana. Le fiambenana zany hiarovana antsika amin'ny ratsy. Ka raha vao variantsika zany ny zavatra eto amin'ity tany ity dia mirentirety, misarika, maka fanahy. Dia izay mahatonga ny apôstôly Paoly miteny, raha raisitsika kely aty amin'ny Kolosianina 4:7. Ahoana izy aty amin'ny Kolosianina 4:7. Raisitsika kely izay. Kolosianina 4:7 andininy faharoa, andininy voalohany sy ny faharoa. Kolosianina 4:7 dia ny andininy voalohany sy ny faharoa. Dia zao no zavatra tenenin'ny apôstôly Paoly antsika. Koa raha niara-natsangana tamin'i Kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony, any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra etỳ an-tany. Izay mahatonga miteny hoe ireto virjiny reto dia manokana ny tenany miomana ho amin'izany
fanjakan'Andriamanitra zay ho avy zany. Ary ny antom-pivelomany dia miaina sy mibanjina izany fanjakana izany. Sahady eto amin'ity tany ity. Zay mahatonga ny apôstôly Paoly miteny eto hoe koa raha miara-natsangana tamin'i Kristy ianareo dia katsaho ny zavatra any ambony. Any zavatra any ambony katsahana fa aza mikatsaka ny zavatra eto tany. Ny olona dia mikatsaka ny zavatra eto tany. Betsaka ny milaza hoe kristianina nefa variana amin'ny zavatra eto tany, amin'ny resaka kariera, amin'ny resaka harena, amin'ny resaka zavatra ara-nofo rehetrarehetra sy zavatra zavatra omen'ny Satana eto amin'ity tany ity dia variana amin'izany dia adino ilay fanjakana. Dia andininy faharoa dia toy izany, sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra etỳ an-tany. Rehefa adininao zany zay dia zao lasa ny eto an-tany no katsahanao. Dia farany lasa manamarteny tahaka an'ilay mpira anankiray iny le manao hoe le Michel Polnareff. Hoe on ira tous au paradis, on ira. Dia toy izany ilay izy hoe na ny ratsy fanahy na ny tsara fanahy na ninona zany zavatra ataonao manao ara-nofo ianao dia makany paradisa daholo tsika rehetra zany. Zany aloha tsy virjina zany. Zany virjina zany madio zany. Fa tsy maloto. Tsy ho tonga ny mihitsy ianao. Jereo tsara angely aty amin'ny toko 7 izy raha verenantsika vakina kely aty amin'ny Apokalipsy toko 7. Ahoana izy amin'ny Apokalipsy toko 7 ho an'ireo vahoaka izay tonga any an-danitra. Apokalipsy toko 7 raisitsika kely zay. Dia ahoana izy satria resaka fiambenana mantsy hoe fiomanana, fidiovana. Dia zao ny teneniny ato. 7:13 sy 14. Toko 7:13 sy 14. Ary ny anankiray tamin'ny loha olona namalaka nanao tamiko hoe iza moa ireo miakanjoakanjo fotsy lava. Zany hoe ireo izay tonga amin'ny seza fianarana zany. Dia hoy izy ary avy izy fa hoy izao tamin'ny tompoka ianao no malala dia hoy izy tamiko. Ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjony nosasany sy nofitsiny tamin'ny rano zanak'ondry. Ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjony nosasany sy nofitsiny tamin'ny rano zanak'ondry. Zany hoe nanadio ny fitafiany zany izy. Mba tsy hisy pentipentina, tsy voaloto ny fitafiany. Inona moa fitafiany io? Le niraisina teo amin'ny batisa io lazain'ny apôstôly Paoly tary amin'ny Kolosianina teo hoe satria efa niara-natsangana tamin'i Kristy ianareo izy. Dia katsao ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra eto an-tany. Ireo ny tsy nandoto ny fitafiana ozy izy. Averiko ilay izy teo. Tomboka ianao no malala dia izy tamiko ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjony nosasany sy nofitsiny tamin'ny rano zanak'ondry. Io akanjonao io mba adio isan'andro, mila miambina ianao, mila mivavaka ianao. Ilay rano Kristy no manadio an'io, angatahana isan'andro zany rano Kristy zany, anadio ny fitafiantsika mba adio. Ilay fitafianan'i Kristy izay niraisintsika teo amin'ny batisa io. Aoko ho masina ianareo satria masina hoy ny Tompo. Dia jereo aty amin'ny Filipianina ny koa mbola miteny. Zao ny teneniny Filipianina 4:9. Filipianina 4:9. Inona koa lazainy eo amin'ny Filipianina. Dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Eny tokoa fa ataoko faty antoka avokoa ny zavatra rehetra no ny foaran'ny atsaran'ny fahalalana ny Kristy Jesosy Tompoko, izay niaretako ny faty antoka ny zavatra rehetra, fa ataoko taimboraka ireny mba ahazahoako any Kristy. Ataoko faty antoka ozy izy. Avokoa ny zavatra rehetra no ny foaran'ny atsaran'ny fahalalana ny Jesosy Kristy Tompoko. Ny zavatra rehetra atao faty antoka. Amin'ny teny hafa ary dia izay ataoko taimboraka ny zavatra rehetra. Zany hoe tena hoe atao tsinitsinina. Noho ny fioaran'ny atsaran'ny fahalalana ny Kristy Jesosy Tompoko, izay niaretako ny faty antoka ny zavatra rehetra ka ataoko taimboraka ireny
mba hazahoako any Kristy. Ataoko taimboraka reny. Mba hazahoako anisa, mba hazahoako any Kristy. Mova antsika nanao fahatiantoka ny zavatra rehetra, ny foaran'ny fahatsaran'ny Kristy. Mova antsika nanao taimboraka ny zavatra rehetra, ahazahoana ny Kristy. Raha mbola manisy lanja ny zavatra eto tamintsika zany dia tsy ho fantatsika mihitsy io. Zava-miafy ny amin'ny Kristy io. Tsy ho azontsika Kristy. Misy hira zay manao hoe tsy misy faty antoka manara-diana Jesosy. Manaraka ny Kristy ianao tsy misy faty antoka azonao, fa zao ataonao faty antoka ny zavatra rehetra. Satria nahoana maninona moa lazaina hoe tsy misy faty antoka manaraka ny Kristy? Satria azonao ny fiainana mandrakizay, ny eto an-tany zany afoinao. Kristy nge miteny, zay mahafoy vady, zay mahafoy zanaka, zay mahafoy ray aman-dreny, zay mahafoy havana. Raha mbola misy zavatra asianao lantsany zany eto amin'ity tany ity, dia zao tsy ho azonao Kristy. Fa zay mahafoy an'izay no avonjiny aina izy noho ny amin'ny Kristy. Zany akory tsy midika hoe mba azoky ny Kristy dia mila misaraka amin'ny vadiko aloha, mila misaraka amin'ny ray aman-dreny ka na zanako. Tsy izay le zavatra tiako tenenina. Fa ny zavatra tiako tenenina dia zao hoe raha sakana ny vadinao, tsy azahoanao ny Kristy. Dia zao ataonao faty antoka zany zay. Raha sakanao anao satria misy ange olona hoe anaraka ny Kristy dia mitenenina mihitsy tsy mandova amiko intsony ianao, tsy ho zanako intsony ianao, tsy ray aman-dreniko intsony ianao. Fandavana zany zay tena hoe lavina. Na ianao misafidy ahy na misafidy an'i Jesosy ianao zany, dia inona ny safidinao? Dia hoe tsy misy faty antoka manaraka ny Kristy satria fiainana mandrakizay ny katsahanao fa tsy ny fiainana eto amin'ity tany ity. Dia tena misaraka amin'ny vadinao mihitsy zany ianao ny amin'ny Kristy. Very zanaka ianao ny amin'ny Kristy, fa hozy Kristy. Zay very zanaka na very reny na very vady, dia azo zany izy eto izy izy. Mbola omen'Andriamanitra an'izany izy. Ary omena azy koa ny ankoatra ny fiainana mandrakizay. Tsy moramora zany io manaraka ny Kristy io. Zay hamonjy ny aina izy izy Kristy no avery azy. Fa zay avery ny aina no ny amiko no ahazo azy. Inona moa le hoe mamonjy ny aina? Mamonjy ny aina manao hoe ampitahorin'le vady, manao hoe raha mandeha any amin'ny fivavahana io no manaraka an'io Jesosynao io maty amin'ny atsasaky ny herinandro, na manaraka ny fampianaran'ny olo-olona io ianao, misaraka tsika. Satria ianao milaza fa tsy nakisoa intsony ianao. Milaza ianao fa tsy vavaka amin'ny andro alahady intsony ianao. Saraka tsika. Dia ho an'ilay kely finoana moa dia aleo mipetraka moa zany. Zay la hoe zay hamonjy ny aina. Satria namonjy ny aina izy zany, tsy te hisaraka amin'ny vadiny izy. Dia izy ny avery azy izy. Zay hamonjy ny aina izy no avery azy. Fa zay avery ny aina no ny amiko Kristy, dia izy no azo azy. Satria novidianao Kristy. Mihoatra noho ny zavatra rehetra, nataonao faty antoka ny zavatra rehetra. Ohatra n'ilay obolana nataon'i Kristy tamin'ilay mpanan-karena anankiray. Zay nanatona an'i Jesosy nanao hoe inona tompo no ataoko azahoako ny fanjakan'Andriamanitra? Dia hozy Jesosy, efa nitandremanao ve izao didy izao? Aza mangalatra, aza mamono olona, aza mijangajanga, manajany ny rainao sy ny reninao. Dia hozy izy, efa nataoko daholo zany tompoko izy izy. Dia nijery azy Kristy dia nalahelo. Dia hozy Kristy mantsiazona anao hoe zavatra tokana ihany ny tsy ampy anao. Amidio ny fanananao rehetra dia avy manarahy. Amidio ny fanananao rehetra. Satria nahoana? Io zany mbola tsy foiny io. Io mbola fikirana io eto amin'ity tany ity. Manaka anazy tsy azo ilay fanjakan'Andriamanitra satria mifikitra amin'ilay harena izy.
tenanao any satria be loatra ny arenananany dia ny valoarika ny talehany nalahelo indrindra izy dia lasa moramora izy manoatra n'le fomba fiteny manao hoe manoatra ny fialan'ny jiosy. dia izay ilay izy hoe jereo amin'ny fiainanao hoe inona ny zavatra misy eo amin'ny fiainanao, inona ny zavatra misy eo amin'ny fiainanao mbola manakana anao tsy azahoanao ny Kristy. Ataovy fahatyantoka izay zavatra izay mba hioaran'le fahatsaran'ny Kristy hitoetra ao anatinao, mba azahoanao an'i Kristy. Ka aoko tonga aminao le teny izay voalaza amin'ny Galatiana toko faharoa andininy faharoapolo. Ao noho izy amin'ny Galatiana toko faharoa andininy faharoapolo. Izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho ary tsy izao intsony ny velona, fa Kristy ny velona ato anatiko. Ary izay velomako ankehitriny amin'ny nofo dia velomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Ho an'izay velomanao amin'ny nofo ankehitriny izany dia izao aoka hivelomanao amin'ny finoana ny Kristy. Voaomby niaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana ary tsy izao intsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Raha Kristy ny velona ao anatinao, vonoa ny asan'ny nofo, aza mandeha amin'ny filany sy ny fanindrintsony. Ataovy Kristy ny tompo marika amin'ny fiainanao. Izy no ataovy lohan-daharana. Izy no ataovy zava-dehibe indrindra amin'ny fiainanao. Aza misy atao ambonin'ny Kristy sy Andriamanitra. Aza misy atao ambonin'ny Kristy sy Andriamanitra. Fa Kristy sy Andriamanitra no ataovy ambony indrindra amin'ny fiainanao. Ho Kristy manao izaho sy ny ray dia iray ihany. Na vady na zanaka, na harena, n'inona zavatra misy amin'izao tontolo izao. Fa raha mbola tsy mahafoy vady ianao, raha mbola tsy mahafoy zanaka ianao, raha mbola tsy mahafoy harena ianao, raha mbola tsy mahafoy kariera ianao, na hoe misy olona dia hoe fianarana na hoe te ho be diplôma be, izany no tena zava-dehibe amin'ny fiainana. Sy hoe olona malaza sy ny karazany, rehefa mbola tsy mahafoy an'izany ianao dia zavatra eto tany no katsahanao. Ataovy fahatyantoka ny zavatra rehetra azahoanao ny Kristy. Fa hoy Kristy manao hoe izay nafoy na vady na zanaka na trano na harena dia omen'Andriamanitra avroeny izy ny amin'izany zavatra izany. Satria nafoy an'i Kristy, nafoy an'izao tontolo izao ianao noho ny amin'ny Kristy. Ary izay velomako amin'ny nofo ankehitriny ozy izy, dia izao ozy ny apôstôly Paoly, dia izao hivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra. Romanina toko fahenina, faranantsika amin'izay ilay izy. Romanina toko fahenina, andininy faha 1 ka hatramin'ny 17. Romanina toko fahenina, ny andininy faha 1 ka hatramin'ny 17. Dia izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ahoana ozy izy? Ary eo koa tahaka izany koa ianareo, fa ny tenanareo dia ataovy ho efa maty ny amin'ny ota, fa velona ao an'Andriamanitra ho ao amin'i Kristy Jesosy. Koa aza velan'ny ota no anjaka amin'ny tenanareo mety maty anarahanareo ny filany. Ary aiza manolotra ny momba ny teninareo an'ny ota ho fidin'ny tsy fahamarinana, fa atoloro ny teninareo an'Andriamanitra toy izay efa maty nefa velona, ary ny momba ny teninareo fiadina fahamarinana ho an'Andriamanitra ozy izy. Maty amin'ny ota, fa amin'ny havelomany kosa dia velona ho an'Andriamanitra. Io lela izay hoe ny kristianina ange dia inona? Mort vivant ny kristianina. Tsika izany, ohatran'ny hoe izay mihitsy. Tsika izay velona izao ao amin'ny Kristy, tsika ho an'izay natao batisa ho an'i Kristy izany ny teneniko. Rehefa natao batisa ho an'i Kristy ianao dia izao maty amin'ny ota ianao, fa velona ho an'Andriamanitra. Ka izay velomanao amin'ny nofo ankehitriny dia velomanao amin'iny, velomanao amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra. Izany hoe ianao maty izany amin'ny ota ianao, amin'ny nofo ianao sy ny filany ary ny faniriana.
ka aza velanjaka aminao satria Kristy efa manjaka aminao. Izay velomanao amin'ny nofo ankehitriny dia velomanao amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra. Dia rehefa mivelona amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra dia ahoana izy amin'ny 7:30 ary aza manolotra momba ny tenanareo amin'ny ota ho fiadininy tsy fahamarinana fahatoloro ny tenanareo an'Andriamanitra toy ny efa maty ny efa velona ary momba ny tenanareo ho fiadininy fahamarinana ho an'Andriamanitra. Rehefa an'Andriamanitra zany tsika aza manolotra itsony ny momba ny tenantsika itsony ho an'ny ota ho fiadininy tsy fahamarinana satria ny asan'ny nofo dia mifanohitra amin'ny asan'ny fanahy. Tsy miaraka ireo, tsy mety miaraka ireo. Tsy mety hoe ho tian'izao tontolo izao ianao sady ho tian'Andriamanitra. Fa na ianao ho tian'Andriamanitra na ianao ho tian'izao tontolo izao. Zavatra tsy mety miaraka zany zay zavatra zay. Ka zay zany ilay izy manao hoe ireto virjina reto zany, ireto voaloham-bokatra ao an'Andriamanitra reto zany. Dia vahoaka maninona? Vahoaka nanokana ny tenany ho an'Andriamanitra ireo, masina ho an'Andriamanitra. Ary ny antom-pivelomany dia zao miaina sy mivelona sahady amin'ilay fanjakan'Andriamanitra zay ho avy izy ka miomana ao amin'izany fanjakana izany. Dia aoka mba ho anisan'izany zany isika vahoaka an'Andriamanitra. Zay zany ny amin'ny tapany voalohany iny. Fa hiditra indray tsika ny amin'ny tapany faharoa. Dia hovakintsika ilay tapany faharoa. Apokalipsy 4:10. Andininy 9 ka hatramin'ny 13. Apokalipsy 4:10. Andininy 9 ka hatramin'ny 13. Hiditra zany tsika amin'ilay tapany faharoa amin'ilay 4:10. Dia hono izy ny amin'ny soramandry ny amin'ny anjely telo izay nitory sy ny fahasambaran'izay maty eo amin'ny tompo ary ny andro fijinjana. Ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nidina teo afovoan'ny lanitra nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra. Nanao tamin'ny feo mahery hoe mahatahorana Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miankofa eo alohan'izay nanao lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Ary nisy iray koa dia anjely faharoa nanaraka ka nanao hoe rava Babilôna lehibe izay nampisotro ny firenena rehetra ny divain'ny fahatezerana noho ny fijangajangana. Ary nisy iray koa dia anjely fahatelo nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe raha misy miankohaka eo alohan'ny bibidia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany dia izy koa nisotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina tao anatin'ny kapoky ny fahatezerana tsy miaroaro zavatra sady ampijaliana amin'ny afo sy ny solofary eo ny anjelimasina sy eo anatrehany zanak'ondry ireo. Ary ny setroky ny fijaliany dia miakatra mandrakizay. Ary tsy manam-pitsarany na andro na alina izay miankohaka eo alohan'ny bibidia sy ny sariny na izay mandray ny mariky ny anarany. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitanana ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Ary nareo feo avy tany an-danitra ao nanao hoe soraty sambatra ny maty dia izay maty eo amin'ny tompo hatramin'izao eno ny fanahy fa hitsahatra amin'izay ny sasarany izy fa ny asany no manaraka azy. Izay zany ilay vaky teny mikasika ilay hoe eo amin'ny tapany faharoa indray inona ny zavatra resahana eto? Miresaka ny afatra ilay anjely telo. Misy anjely telo zany iran'Andriamanitra eto amin'ny feo mahery ny tenenany miantso izy ireo ny amin'ny fitsaran'Andriamanitra zay ho avy. Ka eto zany dia zao hoe fahitana vaovao indray ny hitany Jaonina eto zany dia fahitana eny amin'ny lanitra ny hitany tonga dia nahita izy anjely telo mitondra afatra. Ary inona ny zavatra resahana eo? Mitondra filazantsara mandrakizay hitantsika teo amin'ilay anjely voalohany teo. Misy milaza raha verenantsika kely izy teo amin'ilay 9 dia hoy izy ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nidina teo afovoan'ny lanitra nanana filazantsara mandrakizay toriana miponina ambonin'ny tany hozy izy. Misy milaza fa ty boky ny Apokalipsy ity tsy filazantsara. Nefa dia eto zany dia lazainy mihitsy hoe filazantsara. Miresaka ny amin'ilay fitsarana zay ho avy izy. Ka ty boky ny Apokalipsy zany dia filazantsara koa ty boky ny Apokalipsy ity. Ka ilay filazantsara zay hoentiny eto zany
dia miantefa amin'iza ilay filazantsara zay hoentiny miantefa miponina ambony tany zany hoe miverina zany tsika eto amin'ny tantarany tany amin'ity fahitana zay hitany jaona eto ity teo tsika raha nahita reo 4,400 sy ray hetsy eo alohan'ny fiandrianan'Andriamanitra eo anatrehany zanak'ondry le mihira firam-baovao anatrehan'Andriamanitra dia zao hoe ny fahitana zay hitany jaona vaovao indray dia miverina eto amin'ny tantarany tany indray le fahitana fa tsy any an-danitra intsony zany hoe ny olombelona zany mbola iza indray mbola hita tany indray to amin'ity vanim-potoana ity zay nahitany jaona azy zany hoe miverina indray tsika eto amin'ny tantarany tany zany ka le afatra zany zay hoentin'reto anjelitelo reto dia zao hoe afatra zay mitondra vaovao mahafaly miresaka ny amin'ny mponina ambonin'ny tany ary ny filazana sy ny antso zay ataon'izy reto dia mialoha ilay fiaviany zanak'ondry eny amin'ny laon'ny lanitra zany hoe le antso zay ataon'izy reto zany mialohan'ilay fiaviany Kristy eny amin'ny laon'ny lanitra satria eo amin'ilay andininy 410 dia miresaka ny amin'ny fiaviany Kristy ny resahany eo amin'ny andininy 410 eo amin'ilay toko 410 vakitsika ilay andininy 410 dia ao nosy izy ary indro nahita rahona fotsy aho ary nisy tahaka ny zanak'olona nipetraka teo ambony rahona izay nisatroka satro-boninahitra volamena sady ny tana fijinjana teny an-tanany izany hoe ty afatry ny anjelitelo zay lazainy ety zany dia zao mialoha ilay fiaviany Kristy eny amin'ny raon'ny lanitra no anambarana nyty afatra ity zany hoe alohan'ny fiaviany Kristy zany no anaovan'ny anjely anyty afatra ity ka ny fotoanantsika moa zany dia zao hoe tsy ampy ny fotoana eo am-pelantanantsika fa rehefa hitsofoka zany tsika amin'ny lesona manaraka dia hiresaka tsika hoe inona ny afatry ny anjely voalohany io inona ny resahany inona ny afatry ny anjely faharoa ary inona ny afatry ny anjely fahatelo ary tadidio tsara fa isaky ny miovadingana zany tsika atao amin'ny bokin'ny apokalipsy na miova etapy dia ny zavatra hitantsika dia miresaka foana ny amin'ilay fiaviany Kristy izao le hitantsika teo amin'ny andininy 410 dia zao hoe miresaka ny amin'ilay fiaviany Kristy tary amin'ny fiangonana fito miresaka ny amin'ny fiaviany Kristy ohatra raisitsika fotsiny any tary amin'ny fiangonana fito raisitsika fotsiny ary amin'ilay fiangonana fito io nandresahany io ny eo amin'ny toko fahatelo ohatra ny andininy 110 dia io nandresahany eo amin'ny toko fahatelo andininy 110 dia ozy izy ho afangy ianao tany mafy zay nanao mba tsy hisiaka ny satro-boninahitra miresaka ny amin'ny fiaviany Kristy tonga ihany koa izy ny aty amin'ny tomboka-se fito dia zao no lazainy aty amin'ny andininy 710 eo amin'ny toko fahenina andininy 710 dia ahoana izy izy fa tonga ny andro lehibe ny fahatezeran'ireo ka iza ny mahajanona ny amin'ilay fiaviany Kristy io fa tonga ny andro lehibe ny fahatezeran'ireo ka izy ny mahajanona aty amin'ny trompetra fito ihany koa izy raha miresaka ny trompetra fito tsika toko 110 andininy 510 inona ny zavatra resahany eo ary nisy anjely fahafito nitsoka dia nisy feo mafy tany an-danitra nanao hoe ny fanjakana amin'izao tontolo zao dia efa lasa ny tompontsika sy ny Kristiny ary izy no anjaka mandrakizay miresaka ny amin'ilay fiaviany Kristy isaky ny miovadingana zany tsika dia miresaka ny amin'ny fiaviany Kristy eo amin'ny toko 710 koa tsika dia mbola niresaka ny amin'ny fiaviany Kristy rehefa nanao tsika ilay paralelisme ny amin'ilay Daniel tany amin'ny bokin'ny Daniel tsika nanao paralelisme dia miresaka nino miresaka ilay sary olona lehibe maneo ilay fanjakana eto amin'izao tontolo izao ka nisy vato tsy nendan-tanana ozy izy avy any tendrombohitra dia zao namely mafy ity tsangan'olona lehibe ity tamin'ny tongony ka potika sy ravarava ilay fanjakana ozy izy ary ary io vato nanjera ty fanjakana ty ozy izy lasa tendrombohitra avo be maneo ilay fanjakan'Andriamanitra zany hoe isaky ny misy dingana zany atao amin'ny bokin'ny apokalipsy dia miresaka foana ny amin'ilay fiaviany Kristy na miresaka ilay fanjakan'Andriamanitra maninona ny lazaina maninona no anjely telo mitondra ilay afatra tsy atao mahagaga zany zay isa telo zay satria maneo ilay isan'Andriamanitra izay
satria isa telo dia isan'Andriamanitra. Tahaka an'ilay hoe raha vao miresaka foana momba an'Andriamanitra hoe telo andro telo alina famantarany amin'ny Kristy isan'Andriamanitra. Raha vao miresaka izy ny Ray, ny Zanaka, ny Fanahy Masina isan'Andriamanitra, isa telo zay. Fa zay zany mikasika an'iny fa ity hafatra ity zany dia zao hoe misy ny andray an'ity hafatra ity zany, misy ihany koa ny tsy andray an'ity hafatra ity. Tadidiko mihitsy misy fotoana taty Ampianaranomasina. Misy fotoana ianao zany manao tracte ianao eny amin'ny métro eny zany, mizara tracte ianao amin'ny fampianarana. Fa misy mandray ilay olona amin'ilay tracte amin'ny fampianarana bokin'ny Apokalipsy dia foroporetiny amin'ny tanana iny atsipiny eo amin'ny lohanao eny. Fa tsy atao magaga zany, misy ny mandray tena misaotra. Fa misy tena mandà. Ka ity hafatra ity zany dia zao hoe natao an'ny mponina ambonin'ny tany izy ity. Araka ilay teny teo verenantsika vakiana farany fotsiny ilay izy. 9:9. Ahoana izy izy 4:10, 9:9. Dia zao ny vaky ny teny. Ary hitako fa endry nisy anjely iray koa nidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra. Izany hoe ny ty hafatra ity zany zay omena antsika dia zao hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra. Tsy hakanavaka zany na mahantra ianao na manan-karena ianao, na avy firazana ianao na iva firazana ianao, na fotsy ianao na mainty ianao, na sinoa ianao na arabo ianao, na indien ianao, ninona volon-koditra anao zany, ny olombelona rehetra no andefasana n'ity hafatra ity. Ny anton'izay dia zao sitrak'Andriamanitra ny havelona antsika rehetra fa tsy ny hahafaty antsika ny sitrak'Andriamanitra. Izay ny anton'ilay hafatry ny anjely telo. Izany hoe mbola fitiavan'Andriamanitra zany nandefasana n'ity hafatra ity hamonjenantsika. Andriamanitra tia antsika ka tsy tian'Andriamanitra no hahafatesantsika satria ho avy ilay fitsaran'Andriamanitra, ho avy ilay fitsaran'Andriamanitra. Dia jereo fa zay ilay tenin'Andriamanitra. Ezekiela 7:30. Ahoana izy izy? Ezekiela 7:30. Raha vakintsika ilay izy. Ezekiela 7:30 dia vakintsika ny 1:1. Ezekiela 7:30 1:1. Lazao aminy hoe raha velona koa hoy Jehovah Tompo dia tsy sitrako ny hahafatesan'ny ratsy fanahy fa ny alany ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy. Mialà amin'ny lalany ratsinareo, fa nahoana moa nareo no teo faty ianareo ry taranak'Israely hoy izy. Tsy sitraky Jehovah ny hahafatesan'ny ratsy fanahy fa ny havelona azy no sitrak'Andriamanitra. Dia hoy Andriamanitra aminao mialà amin'ny rarany ratsinareo, fa nahoana moa no teo faty ianareo. Dia ny anton'ilay hafatry ny anjely telo zany dia zao mbola miala nen'Andriamanitra satria tsy tian'Andriamanitra ny hahafatesantsika amin'io fahotantsika io, amin'io fanaon'izao tontolo izao. Tian'Andriamanitra sika hanokana ny tenantsika ho masina ho an'Andriamanitra mba ho anisan'ny vahoaka voafidy. Ka miala nen'Andriamanitra eto dia miantso atsika zany eto le hafatry ny anjely telo. Iresaka an'io tsika amin'ny heriny dia aoka zany izay manatsofina aoka izy hiaino izy izy. Dia manasa antsika hiaino an'izay hafatra izay hoe inona moa io hafatry ny anjely telo izay omenantsika io zany. Satria mitondra famonjena antsika io. Izay no lesintsika fa dia amin'ny heriny tsika miresaka amin'izay hivavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra ray tsara indrindra izay any an-danitro mankalaza anao izay mideranao ary manome voninahitra anao. Misaotra ny amin'izay vitanay indray ray tamin'ity anio ity. Tsy tamin'ny herina fatanjana fa tamin'ny fanahinao rery ihany. Dia okareny fanahinao ray na masina anay amin'ny teninao fa ny teninao ny fahamarinana. Dia raina mandrakizay ny anaranao ray eo, dia ray ny anaranao Kristy. Ny anaran'i Jesosy nandratanay izany vavaka izany ray teto anatrehanao misaotra Tombo Ray Masina. Amen. Dia manao veloma antsika rehetra dia ho tain'Andriamanitra daholo antsika rehetra.
baibay daholo ary.